La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Vita malagasy. Presto. Maman kokoa. Fitonjato ariary. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Mafatra ny toedrara eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra tao aorian'ny fahatratrarana ireo mikasa amon'ny finoan'ny repoblika sy ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony maro. Tsy natao ampiravoravo tanana isam-batan'olona nefa izany fa tokony anampisian'ny hery ahafahana mirahina sy mampivoatra ny firenena. Nodin'izay arahanao anaty matonda tsorargaito andriatsala. Tokony tohizana hatramin'ny farany fanenjehana tomponantoka amin'ny fanimbazimbana ny harem-pirenena. Mila petraka mazava ny rafitra ahafahana manenjika azy ireo hatrany ivelany, hoy ny eo anivon'ny AVG. Tsy maintsy arena ny orinasa sirama ao Jamanjary Nosibe ahafahana mampitombo ny vokany, hoy ny tale general'ny orinasa. Hoentitra ihany koa izy ireo amin'izay mivarotra ny tany ny sirama. Taorian'ny fahatongavan'ireo fitaovana fanamboaran-dalana avy amin'ny fitondram-panjakana natomboka avy hatrany ny fanamboarana lalana ao Fenorivo be. Lalana mirefy 230 km no ambarina amin'ny zao andihan'izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Aostralia amanarivo ny ireo nidina andalambe amin'ireo tanàn-dehibe miisa 2 any an-toerana. Anton'izany moa tsy fanekeny izy ireo ny fiverenana amin'ny fiboana izay fepetra napetraky ny tompona ndraikitra. Ny antindreo vetra. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray eto amin'ny fotoana ny vaovao any Kolo TV. Tahaka ny fanaraka ho isaky ny sabotsy momba ny matoan-dahatsoratra androany. Ny matoan-dahatsoratra gaito Andriatsilavo no ndeha ho arahantsika androany izay fantoka amin'ny toedrara ankehitriny izay mihamafana indrindra taorian'ny fahatratrarandreo ny kasa amon'ny filohan'ny repoblika aroary. Niteraka resabe teto amintsika ny fikasahan'ny ratsy ny ireo mpikaramanady, ny fofony ain'ny filohan'ny repoblika sy ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony, samy manana ny fomba fijeriny sy ny fanehoan-keviny ny tsirairay avy manoloan'izany. Ao ireo nilaza fa sary mihetsika, fanarian-diso sy ny maro hafa ny raharaha. Ao ihany koa ireo nilaza fa miariary zao ny fikasahan'ny sasany isakana ny fampandrosoana ny firenena. Antony nahatonga ireo mpanao politika, olom-boafidy sy olom-boatendry, fiarahamonim-pirenena, fikambanana sy ny maro hafa, anao fanambarana, na nameloka ny tranga fanakorontanana sy ny fifofona ny ain'ny filoha tahaka izany. Ajanona ny amin'izay fa ny fitsarana sy ireo mpanao famotorana no amoaka izay tena zava-misy marina sy ny vokatry ny fanadiadiana izay mbola mitohy hatramin'izao. Vao omaly ohatra, araka ny loharanom-baovao azo no nahafantarana fa nifandray tamina orinasa mpitrandrana solika iray, ny iray tamin'ireo atidoha izay nanomana rafitra famatsim-bola sy teti-dratsy izay tafiakatra hatrany amin'ny 10 tapitrisa euro. Tsy hijerena hatavan'olona ny fanasaziana sy ny fampiarana ny lalàna ka andrasan'ny maro ankehitriny ny vokatry ny fanadiadiana izay efa natomboka. Ny azo ambara manoloana ireo rehetra ireo dia ny hoe mila mailo ary hamafisina ny fiarovana ny sisitany. Mila mailo ihany koa ny samy malagasy ka ifanoana sy ifanampy hatrany iady amin'ny fahavalo na ny hita maso na ny tsy hita maso. Fahavalo hita maso ny mpanakorotana, mpangalatra sy mpamon'olona, mpanolana sy ireo mpanao asa ratsy izay tsy mikendry afa-tsy ny tombotsoany manokana. Fahavalo hita maso ireo mpanao politika sasany tsy mikendry afa-tsy ny apiato ny fampandrosoana sy androdana izay fanajoro ahafahany vahoaka malagasy miala amin'izao fahantrana sy ny vidim-piainana lafo izao. Ankilan'ireo ny fahavalo tsy hita maso izay mbola ao anatin'ny ady atao amin'izany sika amin'izao fotoana dia ny COVID-19. Io ihany koa ny valanaretina hafa izay mbola tsy afaka eto amintsika hatramin'izao. Tsy misy afa-tsy ny fahavononana sy ny firaisan-kina iady amin'ireo rehetra ireo no fahombiazana. Tsy iady fampitony eny an-kanja sanatria fa iady amin'ny alalan'ny fanovana fomba fisainana, fomba fihetsika sy ny fomba fanao.
azo inona treto fa tsy faly amin'ny fatratrarana ireo nikasa ifofony ain'ny filoha sy ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony ireo mpibaiko sy izay mikasa ny mbola anjanaka ny Madagasikara indrindra ny vahoaka malagasy. Raha ny vahoaka no miray iny miampy ny finiavana sy ny fahavononana avy amin'ny filoha sy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta tsy misy afaka hanao na inona mifanohitra amin'ny fampandrosoana sy ny fampivoarana tiana apetraka. Amitoy ihany koa ny fanehoan-kevitra samihafa mahakasika ny raharaha fikasana famonoana ny filoha Andra Juillet isan'ny nanameloka izany ny sampana SSS araky ny fanambarana izay navoaka n'izy ireo miantarandrianay. Andro maromaro taorian'ny fanambarana mikasika ny fisiana fikasana famonoana ny filohan'ny Repoblika Andra Juillet misesy ny fanehoan-kevitra samihafa. Isan'ireo namoaka fanambarana manameloka izany ohatra ny SSS na ny syndicat des enseignants chercheurs et des recherches enseignants de l'enseignement supérieur. Ho azy ireo manosio sy ny fiandrianam-pirenena sy ny sata republikana ao anatin'ny fandalanan'ny demokrasia ny fikasana hamono filohan'ny Repoblika izay. Ny antso ny tompona ndraikitra ankilana izy ireo anao fanadihadiana lalina atratrarana ireo mpandray anjara rehetra amin'ny raharaha sy ny adonikotrika izany ary nanainga ny fitsarana moka didy faran'izay enjana ho an'ireo izay voaheloka. Tokony ho fantatra mazava ankilana ny porofo mikasika izay hoy ny mpahay lalàna Maître Willy Razafintsatovo. Zava ohatra hoe septika tsy soresina hoe dia ampidarana olona. Misy tentative avy izy ampisehoy ary porofo amin'ny lalàna hoe nisy tentative teo satria simple tentative mety hoe eloka amin'ny adeloka bevavy. Ka hoity eo ka azo tenenina doadola inge zany ka zany matahotra hoe ahoana no atao zay izy satria izao zany manairana be izy atramin'ny monseigneur Odon voatonontonona amin'ny zavatra io zany hoe ohatra ny te hiady amin'ny katolika ve zany zay te hiady amin'ny katolika le fitondrana ve sa ohatra maninona reto vazaha reto no ampidirina amin'le zavatra rahatsika malagasy hoe raha tena marina izy voaporofo anenana fa nisy marina ny zavatra io fa hafa zay fa amin'izao fotoana izao zany mbola manahirana izao zavatra io satria averiko ihany koa fa fitondrana raharaha amin'ny fitsarana tsy azo amboarina fotsiny ny porofo raha hoe tena mahay zavatra ianao fa spécialiste fanamboarana hoe famoronana preuve hafa zay fa raha ohatra tsy porofo afa baraka eo. Etsy ankilany tsy mbola fantatra treto ny fotoana iakaran'ireo efa voasambotra amin'ny fitsarana. Raha ny fantatra ihany koa dia nalaina ambavany androany teny amin'ny brigade criminelle anosy ny tompona ndraikitra voalohany amin'ny kompania ratsoloka Madagasikara Hall isan'ny voaroroy amin'ny izay raharaha izay. Fa tontolon'ny fanoherana kosa indray dia mitaky ny fialan'ny filohan'ny Repoblika ny avy eo anivon'ny RMDM anton'izany ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana raha nambaran'izy ireo tamin'ity androany Abraham Randriamanana. Ny fitakinan'ny fialan'ny filohan'ny Repoblika, ny fandravana sy ny fandinihana ny lalam-panorenana vaovao idirana amin'ny Repoblika fahadimy, ny fitakinan'ny fialan'ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, ireo no anisan'ny teboka ny votra tanatin'ny fehi-kevitra 12 napetraka ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara tao aorian'ny fanatanterahana izy ireo ny fokanado nasionala mikasika ny raharahan'ny pirenena tetsy baibasy androany. Ny zavatra marary ny olona hoe tsy mandeha ny lalana tokony izorana ny firenena satria verimbelona fanitsahana lalam-panorenana fanitsakitsahana lalam-panorenana mangataka misy voaingana dolo rehetra satria mba zavo reny fa tsy afaka miolon'olo letsika tsy maintsy zay le atao intégration. Dia hitanareo zay nge mahatonga tsy niteny teo zay le vao mierana atsangana samy milaza ny heviny le olona fa tsy hevitra président Valmanda irery miara mitantana reo mahalala tsara hoe mangataka an'izao zay mangataka an'izao zay dia eny zany zay dia ahoanana ny tanterahana azy. Ankoatr'izay mitaky ny anafanganana ny fanaovam-baka sy ny fanefitry ny Covid-19 ny eo anivon'ny rodiben'ny mpanohitra ary mangataka ny anatanterahana ny audita mikasika ny fampiasana ny famatsim-bola tamin'ny ady amin'ny valanaretina ny taona 2024. Ataovy vaksiny fobe ny olona satria iny ny arovana ny ainy amin'ny fahasalamany mba ahafahana mamokatra alantsika reny. Covid ty le sedoanareo tsy avelona ny sasany mbola ary sika zao dia tena hoe ao anatin'ny firenena na azo fanampiana mba hanaovana vaksiny rehetrarehetra mihitsy.
Tsy aivina, miisa 4 ireo voamera napetraka nandritra ity fikaona nasionaly no tanterahin'ny antoko-mpanoatra ity, izay nahitana ny fitantanana ny raharaham-pirenena, ny toe-karena sy ny fifandraisana iraisam-pirenena, ny politika ary ny sosialy sy ny kolontsaina. Tsy mbola fantatra kila ny hotohin'ny fitakiana tanterahan'ny antoko-mpanoatra tao aorian'ity fikaona nasionaly ity. Avelantsika ny tontolon'ny politika fa tokony no hotohizana hatramin'ny faran'ny fanenjena ny tompon'antoka amin'ny fanimbanjimbanany harem-pirenena. Mila petraka mazava ny rafitra ahafana manenjika azy ireo hatrany ivelany. Hoy teo anivon'ny AVG Evy Richard. Manomboka amin'ny fikasana hatramin'ny fanondranana ny harem-pirenena tsikaritra ondrongatra tato ho ato. Nanamafy ny antso ho an'ny fitondram-panjakana ny Alliance Voargasy. Tokony ho tohizana hatramin'ny faran'ny fanenjena ary ampiarina ny sazy mifandraika ho an'ny tompon'antoka sy mipiraitsy kombakomba amin'ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Zay moa tamin'ity resaka volamena iny dia raha azo atao averina ty le izy raha vita ny fanjakana nanao an'izany fa zay dia niteny misy teo amin'ny firaisamonim-pirenena le famaizana alao hoany satria indraindray ny resaka haitondrako eo anivon'ny fitsarana indray somary manahirana zany amin'ny resaka tontolo iainana aloha hatreto satria raha mandikinareo rehefa angalarana sokatra sy ny sisy reny dia na tsy voatsara le olona na le sazy maivana indrindra foana ny azy niny ary ny takinay tsy hoe azo enjehana fotsiny ny eto Madagasikara fa nany any velany koa ary satria misy olona rehefa mahazo an'le vola izy apetrany any le vola dia izay zany tokony hita taratra itoeran'izao tontolo izao izay famaizana izay zany na amin'ny resaka fananana le bien malaky zany na amin'ny resaka famaizana ara-pigadrana ihany koa. Tsy tokony hijanona eto an-toerana ny fanenjehana hoy ny fanazavana. Ilaina ny fanamafisana ny fiarah-miasa amin'ny firenen-kafa ahafahana manohy ny fahamaizana hatrany velany, indrindra ho an'ireo harena azo tsaradrariny na ny bien malaky. Eo ihany koa fahamaizana ara-pigadrana ho an'ny tompon'antoka amin'izay. Ireo no mila jerena tsy hanaratsy ny endriky ny firenena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, indrindra anatin'ny fanamby amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny manodidina. Hanatrika ny fivorim-be iraisam-pirenena mikasika ny biodiversité ohatra ny filoham-pirenena zao amin'ny septambra dia hanatrika ny anankiray koa ny fiovan'ny toetrandro amin'ny novambra dia raha zany sary zany no tonga any mahamenatra antsika Madagasikara zany tokony manao zavatra tena misongadina tsika alohan'ny andehanany any ohatra amin'izany zany zao ny tokony hamaizana sy samborina ireo olona manimba ny mena be antimena amin'izao fotoana izao misy olom-boafidy izy ireo misy ihany koa zany ny hoe fitsarana tsy tafavoaka misy le nahaferana bois de rose na tamin'ny tany Singapour eny mbola tsy voatsara ngeto fa dia miandry ny asezi dia zany sary zany tokony ho hita zany mba hanatsara ny sary ny fitondram-panjakana aloha raha tiano tsara le izy sy ny sary ny Madagasikara mihitsy eran'izao tontolo izao. Ankoatran'ny fanamafisana ny rafi-pitsarana isan'ny tokony mitana toerana goavana amin'ny ady amin'ny fitrandrahana sy ny fanondranana tsara-dalàna ny harem-pirenena ny rafitra eny fotony ho hiatraniny teo anivon'ny Alliance Voargasy. Eo ihany koa ny fiarah-miasa amin'ny ministera isan'ny tokony hanamorana ny dingana arahana manomboka amin'ny fanenjena hatramin'ny fampirodiana ny harena tafavoaka amin'ny Madagasikara izay giazan'ireo firenen-kafa amin'ny ankapobeny. Mandidina n'izay harem-pirenena izay hatrany dia tsy hita taratra ny anaran'ny Madagasikara mandritra ny famarotana vato sarobidy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia tsy mena mitaha amin'ny hafa azy isika amin'ny kalitaon'ny vato. Izay no antony ametrahana ny labelan'ny Madagasikara araky ny afionan'ny ministera sy ireo manampahaizana roa avy any ivelany. Ivry Saratra. Isan'ny manana kalitaona vato sarobidy tsara indrindra maneran-tany Madagasikara. Raha ny resaka safira manokana ohatra, tsara lavitra noho ny ansikilon-kany vato malagasy araka ny faneho-kevitra ireo manampahaizana momba ny harena kibon'ny tany roa, tonga nohana ny fitondram-panjakana amin'ny fanatsarana ny fitrandrahana ny vato sarobidy. Tsy arak'izay ankila ny vola miditra amin'ny famarotana azy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena noho ny antony maro. Ny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia voalohany aloha tsy fantatra ny fiavian'ny vato eto Madagasikara fa lasa anarana firenena hafa no apetraka amin'ireny vaton'ny Madagasikara eny tsy hoe labelina ny Madagasikara. Faharoa ihany koa dia ny vidiny lasa latsa-danja satria vato avy aty amintsika fa tsy manana n'ilay atao hoe certification zany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Izany indrindra no anatanterahana azy hoentsika izao ahafahana mampafantatra bebe kokoa ny vatosoa sy ny vato sarobidin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ireo matianina eo amin'izany tsena ny vato sy ny fikirakirana ny vato zany.
Tafiditra anatin'ny fitadiavam-baolana matotra mahakasika ny fitrandrana ny vato sarobidy avy eto Madagasikara, indrindra no antony fandalovan'ireo manam-pahaizana roa mahakasika ny sehatry ny harena kibon'tany. Isan'izany Patrick Vaovao, efa namokatra fanadihadiana lalina momba ny vato sarobidy tamina kontinanta efatra, ary nandeha tamina firenena mahery ny 520 ny fanadihadiana. Ankoatra ny fanamafisana ny fampafantarana ny vato malagasy, afainganana ny fametrahana label azony Madagasikara ny tombony rehetra anatin'ny fitrandrana ny harem-pireneny. Nous sommes venus à la demande du gouvernement malgache pour aider à la labellisation. Ho famalinan'ny fangatahany fitondram-panjakana no nahatongavanay hanampy manokana amin'ny fampafantarana ny vato sarobidy malagasy izahay, indrindra ny resaka labellisation. Eo ihany koa ny hamaritana mazava ny fiaviany vato mivoaka eto. Tsy maintsy irosona ny momba izay ankehitriny. Fantatra fa mitana toerana goavana amin'ny famaritana ny vidin'ny vato ny tany ny viny. Raha ho an'i Madagasikara arak'izay, tokony hipetraka mazava ny anaran'ny firenena amin'ireo karazam-bato sarobidy izay mivoaka eto. Raha tsy laza fa tsy ny safira izay tsy mena mitaha amin'ny Sri Lanka sy Cachemire. Comme certains saphirs qui sont équivalents en couleur au saphir du Cachemire. Mitoy ihany koa ny ezaka hiadiana amin'ny fanodranana vato tsy voavodina, ankoatra ny famporosiana ny fanodinana eto an-toerana, indrindra ho an'ny vato sokajiana ho Pierre Gem. Tanjona anatin'izay ny ampiakarana ny sandan'ny vato mivoaka ny firenena, isehany sehatra ny fitrandrana harena kibon'tany fiantraika marina amin'ny toe-karina. Tontolon'ny industria kosa indray dia tsy maintsy sy harena ny orinasa siramamy ho zamanjary nosy be ahafahana mampitombo ny vokatra. Olony tale generalin'ny orinasa ho sarotiny ihany koa izy ireo amin'ireo mivarotra ny taniny sirama. Gaetan Andriatsina. Misy 400 ny mpiasa eo anivon'ny orinasa sirama zamanjary nosy be amin'izao fotoana, raha toa ka 3 mahery zany ny taona 4 sy 2. Efa tsy nandeha ny orinasa ary tsy natratra ny vokatra tadiavina. Raha teo amin'ny 5 sy 1 alina taona ny vokatra azon'ny orinasa, nidina hatrany amin'ny 1 taona izany ny taona 5 sy 2. Nanomboka ny taona 27 sy 1. Tsy nijanona ny totongana ny vokatra ka nefara tamin'ny fampijanonana Vaovao be. Manana tany hatrany amin'ny 4,000 hektara ny orinasa sirama zamanjary nosy be, fa ny 3,000 hektara no anaovana fambolena, tsy mivarotra tany ary tsy mpivarotra tany ny sirama raha ny fanazavana. Isan'ny antoky ny famerenana ny orinasa ny tany, ka ny mpiara-miasa no tokony ho saro-piaro voalohany amin'izany, ary tsy ho piraitsy kombakomba amin'ny olona paka sy mpibodo ankeriny ny tanin'ny sirama. Aoka mba tsy isika atao anatin'ny ray no manampy ireo izay makakeriny ny tanitsika. Aferiko indray, aoka tsy isika izay atao anatin'ny indray no manampy ireo pakakeriny ny tanitsika. Ary eto dia lazaiko papahy be maso eto fa ny sirama dia tsy mivarotra tany ary tsy mpivarotra tany. Averiko indray mandeha, ny sirama tsy mivarotra tany ary tsy mpivarotra tany. Tsy tokony andretsony zany tsika eto fa misy tany varotana atsy na misy zavatra atao atsy. Afafantatrareo fa miantona daholo ny teo aloha miantona, tsy misy tsony ny vaovao. Ireo ny fantatra nandritra ny famindram-pitantanana teo amin'ny talem-pamokara ny sirama zamanjary nosy be teo aloha, izay niasa tao amin'ny sirama nandritra ny 1,3 taona, ary ny tana io andraikitra io nandritra ny 7 taona, izay lasa ny sotro ronono sy ny talem-pamokara ny sirama Vaovao, izay efa piasa tao amin'ny orinasa sirama ihany koa. Taky mazatra anaraka dokavatra isika meloha ny dirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy ary. Facebook, yeah! Facebook plus! Hello, Facebook plus! Alavolo mandritry-ndroa herinandro en 2 giga. Yeah! Ankafizo ane! Tsindrio ny dièse 322 étoile 68 dièse. Vidiny 2,000 ariary fotsiny. Pour toutes vos installations et équipements, choisissez une marque avec certification aux normes et qualité imposée par le marché mondial. D'origine espagnole, Solera vous propose une large gamme pour toutes les catégories. Des produits soucieux de votre protection.
à la fois robuste et facile à installer, avec des composants conçus avec précision. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Maman Lisa, c'est l'heure. Maman Lisa, merci Maman Lisa. Resto, misota na watan Maman Lisa fantenga tsara. Resto, tangatin tongo maro china mitakaza. Resto, naeza na weza na waliano misakafu. Resto, maneran Madagascar matukiazi. Resto, tambula zaza. Resto, na naola supu. Resto, na samu tanura. Resto, ula makafi. Resto, chifit salanga nulu na zaza na ulbe. Resto, ato vivilu mazala imusara loko misi. Resto, tieko, tieno, uantika. Resto, patu malaza tenga tsara tia lako. Resto, vita malagas. Resto, Maman kukua. fitinjato ariary. Miditra ny tapany faharoany vaovao indray isika fa mitaraina manoloana ny fangalarana sy fanimbana fananana iombonana avokoa ny commune Isatokony. Ankoatra ny ampoule sy ny plaque solaire eny amin'ny lalana samihafa eny, lasibatra ny fananana iombonana avy tamin'ny Evy Richard. Mitombo ny fangalarana sy fanimbana ireo fananana iombonana natao handravaka ny tanàna sy ho fodrafitrasa ny vahoaka. Saika voakasika izay avokoa ny commune rehetra. Raha ho anam-bojanaka distrika ny Antananarivo Atsimondrano. Maro amin'ny fananany commune ny lasibatra, indrindra ny vita amin'ny vy. Raha eo tapin-tanàna Ambojanaka zao dia misy ireo panneau de signalisation izay manamarika fa tsy azo hijanonana ny toerana iray nefa moa dia misy mangalatra izy amin'ny alina dia eo no anentanana antsika ny indrindra amin'ireo le vidy vy izay mandalo eny anivon'ny commune mba ho saro-piarotsika vahoaka ny aminazy ireny faty antoka lehibe raha ametaka ny commune nefa ny vidy vy angalatra anazy ireny. Raha entitra ny be ny tanàna ny laza fa hatramin'ny fotoana nampitombo ny vidy vy eny an-toerana no nitarika ny fanambanana ny fananana toy itony. Ny aiky ny fisian'ny olona mitondra vy amin'ny fodrafitrasa maro mipandray ireny karazam-by ireny. Izy ireo izay nilaza fa tsy mandray ny entana toy ireny. Farafahakeliny eo amin'ny 100 kilao isan'andro dia ohatra hoe tsara ny tsena dia mahita eo amin'ny 300 eo zahay. Dia vy karazana vy rehetrarehetra mety aminay daholo. Izany rehefa hoe karazana ohatra ireny tsy mandray ohatra hoe lalam-by. Tetezana rehefa hoe fotodrafitrasa fanjakana ireny izany ohatra hoe sarina daly ireny toa dia tsy raisina satria mampidi-trano. Ilay malefesana kely izany. Misy fotoana tena tonga ity mihitsy moa ireny. Manodidina ny 500 ariary no andraisan'ireo mpividy ny kilaony vy, raha toa ka 5,000 no mihoatra ny alu. Ankoatra ny mangalatra ny fananana iombonana indrindra ny vita amin'ny vy, ary mamaritra azy arak'izany, misy mingafy tsotro izao. Ao ihany koa ny manimba azy ireny ahafahany manatanteraka ny asa ratsy, toy ny atao amin'ny takamoa. Tena voakasika aloha andrinjiro anaky-efatra. Tsy tena mitsofoka anina telakelatra ny tanteraka, izay zany tena voakasika matetika. Misy poto hazo angataoko angamba fa tsy hisy anala fa ilay fitifirana amin'ny filesany tena tondra an'ilay izy eo. Dia fa hitanay hoe efa milamina izy izao satria manendaka aty amin'ny arabe ny mpanendaka dia mitsoka anina telakelatrano. Ny elakelatrano nefa maro dia maro dia aveo tsy tizina enjehana. Aorian'ny fanimbana mitranga amin'ny fananana iombonana toy izao. Sarotra ny famirinana azy amin'ny laoniny raha ny hita. Manana ny andraikiny mazava amin'ny fiainana andavanandro avokoa ny ankamaroan'izy ireny toy ny sisina tetezana, ny takela-pamantarana, ny salona dalina sy ny maro hafa ka tokony hitandremana. Araka izany moa dia manentana atsika hatrany ho saro-piaro sy anaja ireny fananana iombonana ireny na inona izany na inona. Fanenoizantsika ny vaovao kosa indray dia tsy ampy ny fanomanana ho an'ireo mpianatra hiatrika ny fanadina mpanjakana baccalauréat noho ny Covid-19. Isan'ny manano sarotra ireo mpianatra raha ny fanadihadiana natao ny taranja siantifika. Lohalarana amin'ny taranja mampitaraina ny mpianatra hiatrika ny fanadina mpanjakana baccalauréat ny matematika. Mila fanomanana maro ny fifehezana azy raha oharina amin'ny taranja literaire.
Malohana ny fitsaharan'ny fampianarana imbetsaka noho ny krizy ara-pahasalamana ankilany. Tsy ampy ny fanomanana nanomboka tamin'ny mpianatra kilasy première. Voalohany indrindra aloha ilay matière scientifique raha matematika no jerena amin'ny ankapobeny somary lavalava ihany ilay programme. Dia teo nefany tamin'ny raha atao hoe classe de première izy tamin'ny heritaona mety be dia be ny programme tsy vita dia nenjehana tamin'ity nefa tamin'ity koa mbola nisy an'ilay fotoana tsy nianarana lava be. Izy zany isan'ny influence be kokoa an'ilay ankizy nahatonga an'ilay ankizy tena hoe lasa tsy dia nisy révision zany tao anatin'ilay fampianarana fa zany hoe nezahana ihany ny récupérer izay zavatra izay. Dia isan'ny antony mahatonga an'ilay ralentissement le hoe fiemorana kely eo amin'ny zareo zany le izy raha tena jerena. Manoloana izay indrindra azo fanampy mpampianarana maimaimponana koa gratuite ny mpianatra hiatrika ny fanadina mpanjakana baccalauréat notsongaina tao amin'ny boriboritany faharoa. Mahakasika io izay tafiditra anatin'ny fiaraha-miasa ny fikambanana misehatra ny fampianaran'ny ray sy ny solombavambahoaka ao an-toerana. Dia manome izahay zany misy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny association sirène sy ireo mpampianatra tsara sitrapoa eto amin'ity boriboritany faharoa ity dia ho fanampiana ny zanaka zandry izay manala fanadinana baccalauréat littéraire sy scientifique ao anatin'izay. Dia tamin'ity taona ity zany dia nisafidinay ho eto Ambohipo amin'ilay izy sady centre no anisan'ny be mpianatra zany manodidina eto dia nanao an'izay zay mandritry ny 2 semaines ary isan'andro. Nananika ny 80 isanjato ny mpianatra nanaraka ny fanampy mpampianarana maimaim-pona afa-panadinana tao amin'ny taondasa raha ivirinana. Ambolavitra no io no andrasana amin'ity taona ity ary ho tohizana hatramin'ny fanohanana azy ireo hiditra eny anivon'ny oniversite ny Tantsoroka araka ny fampanantenaina nandritra ny fampafantarana ny fanampy mpampianarana maimaim-pona izay atao eny amin'ny kolejy mpanjakana Ambohipo. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia niakatra ny tany mpiadana afaka CPE tao amin'ny commune Soavana. 70 isanjato izany tamin'ity taona ity. Androany nisy fanolorana maro mpakasana tamin'ireo mpiadana 10 voalohany. Nambinina Ravelorsa. 70 isanjato ny tan'ireo mpiadana afaka fanadinana CPE tao amin'ny zapony Soavana tamin'ny fanadinana farany teo. Nahitana fiakarany nefa izany raha oharina tamin'ny taondasa. Ezaka natao mpampianatra dia ny ray aman-dreny vonona mampianatsanaka ny atao mizapo Soavana. Tena tia mampianatsanaka ary zareo. Notolorana maro-pakasitrahana ireo 10 voalohany afaka fanadinana CPE sy ireo mpanabe tato amin'ny commune Soavana ny marana teo ho fampaherezana azy ireo. Ankafaliana ihany koa moa ny ilazana fa dia nahazo ny salanisa 7.7 amin'ny 20 ny voalohany ary ny fahafolo farany zany dia 9.0 ka iveriko fa voninahitry ny commune zany zavatra zany voninahitry ny ray aman-dreny ary anolorako ny fisaorana indrindra ireo mpikarakara dia ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra tetỳ aminay. Raha ny afantatra misedra fahasahiranana ireo ray aman-dreny mpianatra noho ny alaviran-dalana mamonjy toeram-pianarana. Mitombo isan-taona ireo mpianatra etỳ an-toerana koa miteraka tsy fahombin'ny toeram-pianarana nefa izany. Araka nitatsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia tao aorian'ny fahatongavan'ireo fitaovana fanamboaran-dalana avy amin'ny fitondram-panjakana natomboka avy hatrany ny fanamboarana lalana ao Fenorive-be. Lalana mirefy 2.3 kilometatra no amboarina amin'izao andiany izao ka tao Andriatsilavo. Natomboka amin'ny fokotany Ankadibevava ny fanamboaran-dalana mirefy 2.3 kilometatra ao amin'ny distriktan'ny Fenorive-be ary mifarana ao amin'ny commune Fenorive-be. Tombony lehibe ho an'ny mponina ny fahavitany lalana raha tsy ilaza afa-tsy ny famoaham-bokatra, ny fametrahana ny filaminana, ny fahasalamana, hatramin'ny fianarana sy ny fanabeazana ny ankizy. Lalana moa raha mandeha ny lalana tompoko dia mazava ho azy. Taloha raha ohatra tsitsika ny fahasimbany lalana nanasan-dalo ary misy na vidim-bokatra mahatatsahany aty dia ohatrany tsy tafavoaka ny vidim-bokatra tsy araka ny ilan'ilay tatsahana azy. Kanefa na ankehitriny zao dia hitako hoe faly ny fokon'olona raha vao maheno fa hoe isokatra ilay lalana na mivezivezena na amin'ny eo amin'ny fokotanina Ankadibevava misy elanelana 45 kilometra angambany izay makany Fenorive-be dia anisany hoe faly izay.
Ankoatra ireo, ena ny fijaliana sy ny fahasairana ny mponina amin'ny fifandraisana amin'ireo faritra sy distrika hafa. Ena ihany koa ny fotoana lany eny an-dalana. Ao anatin'le eritreritry ny tena hoe mba faniriany tena mba nisy izany atao hoe sprinter ny andeva nivo ny renivohitry ny distrika Fianarantsoabe zany mba hitatitra olona makany ivelany ny renivohitry ny distrika Fianarantsoabe fa hatramin'izay dia natao tsy hita zany distrika Fianarantsoabe zany indrindra fitondram-panjakana ny Fandimby. Tsy ny eto ihany araka ny zava-misy fa amboarina daholo araka sy azo atao ny fiaona n'ireo commune rehetra ato anatin'ny distrika sy ny distrika ny Jirony Mandidy. Isan'ny mampirongatra ny fandrimpahalemana amin'ny faritra ny faratsiany lalana ka mampitoka monina ny feno arivo be. Antenaina fa izotra araka ny tokony ho izy ny fanamboarana ka ho vaovahany olan'ny mponina any an-toerana. Manomboka mivelatra eto Madagasikara ny sehatry ny fanavaozana sy fanarenana fiarakodia hatrany amin'ny 50 tapitrisa no lany amin'ny olona ampisehatra iray amin'ny zay ny makasika ny collectionneur de voitures anciennes indray no hitanao ao anatin'ny fandaharana alaleno rapitso eto amin'ny Kolo TV arahoary ny sombony amin'izany. Tara mifanarahana ny fitsiokan'ny rivotra manodidina ny fikitiana fiarakodia ny mpankafy ny tontolon'ny mekanika eto Madagasikara. Raha tafiakatra 7 ny karazana fanavaozana na style de tenue nazo natao tamin'ny fiarakodia, nanomboka ny taona 770 namoronana azy tany Etazonia, navita dingan-davitra ny mpikatroka malagasy, milaza ny mahavita fiara miakatra tendrombohitra mpisehatra voalohany nanaovana fanadiadiana ary andalam-pamaranana ny fiara natokana amin'izay. Moteur ny d'origine zany ty fiara ty de 145 chevaux 135 chevaux. De tamin'izay taloha zany lalao azy de tafakatra teo amin'ny 275 chevaux izy zany. Ny tanjona ankehitriny zany amin'izy hoe sady anaovana trial zay zany ny anaovana off-road de ho akariny eo amin'ny 500 chevaux. Ny pompe aloha zany tonga de efa miova. Ampiakarina ambonimbony kokoa zany ny resaka debiana pompe. Ny pièce ilaina zany mitetin'le pompe zany alebiazina faran'izay lehibe. Ketrika roa zany zao no zavatra atao. Efa eo mpamolavolana ali zany zay na izy biturbo na izy tonga de turbo na camion zay farany ngeda zany zay no ampiarahana aminy. De amin'izay fotoana zay izy enjehana zany le puissance 500 chevaux satria le puissance ilaina amin'izay rehefa hoe miakatra tena mbohatra izy mba tsy hitambotsitra eny tenatenany eny. Avy amin'ny fahitana ny fivelaran'ny lalao ara-panatanjahantena manodidina ny fiara tsy mataho-dalana ny tsirikevitra, izy no raprosy, mpikambana ny tonany maro tao anatin'ny sehatry ny off-road. Raha ity fiara nomboana ny filalaovana ny taranja trial eto Madagasikara ity, izany hoe ny filalaovana ny fiara tsy mataho-dalana amina sakana mankadiry. Vitsiny tsy mahalala azy raha mpisehatra anatin'ny tontolon'ny mekanika sy ny manodidina. Araka izany moa dia rahampitso amin'ny 7:00 no anarahanao ny fandaharana alalino eto amin'ny Kolo TV. Fanenoizantsika ny vaovao kosa indray dia miampy 7 indray ireo olona voatily va mitondra ny tsimok'aretina Covid-19 eto Madagasikara. Raha nitatitra ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny ity androany ity 12 ireo sitrana soamantsara raha toka amin'ny totaly 30 ireo mbola anatin'ny forme grave manerana ny nosy tsy nisy kosa ny ainana fohy. Zay va dia antsika maresaka iraisam-pirenena any Australie amanarivo ny ireo olona nidina an-dalambe amin'ireo tanan-dehibe misa 2 any an-toerana. Anton'izany moa tsy fanekena izy ireo ny fiverenana amin'ny fiboana izay fepetra napetraky ny tompona ndraiky fanadina.
ici à Sydney et dans d'autres villes comme Melbourne. Amanarivo ny ireo nanatateraka fidinana an-dalambe ao amin'ny tanànan'ny Sydney sy Melbourne ny Australie manohitra ny fipetrana-petraky ny tompon'andraikitra ny antoerana amin'ny fiverenana amin'ny fiibonina manoloana ny ady atao amin'ny valinaretina Covid-19. Misy nandritra izany ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana. Manoloan'izany, isan'ireo vahaolana naroso ny tompon'andraikitra ny antoerana ny fanafainganana ny fanaovam-baksiny. Maherin'ny 100,000 hatreto ireo mponina ny Australie ny vida vaksiny. Ankilan'izay, atsasa-manila ny faritra ny antoerana ankehitriny no miaina anaty fiibona tato anatin'ny herinandro maro. Mihidy avokoa ny akamaroan'ireo toeram-pivarotana ary voafetra ny fahafahana mivezivezy ho an'ireo mponina amin'ireo tanàna nahitana ny fiakaran'ny isan'ny tranga vaovao. Nanamafy ny fitondram-panjakana ny antoerana fa mifanaraka amin'ny fivoaran'ny valinaretina ny fanaovana ny fepetra izay mety hitohy hatramin'ny volana oktobra izao. Si la situation ne s'améliore pas, cela pourrait durer jusqu'en octobre prochain. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity androany diankasiagnanao nanaraka izany mandro soa sy nadolo tompoko. Malagasy. Presto. Maman Koukoua. Fitinjato Ariari vous a présenté Ni Vaovao. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.